Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny hoavy fa tsy amaregny. Anio ny hoavy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny hoavy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny hoavy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny hoavy fa sy rampiso. Azavaiko. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny hoavy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no hoavy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny hoavy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Ny fandaharagna iaragna amin'ny Monseigneur ho fagnomanagna ny dia atao agny Fianarantsoa sy ny recollection zay ho tanterantsika ao Ambilobe alohan'ny andehanantsika hagnano pèlerinage zegny no arantsika amin'izao fotoana izao. Mbola tsara ry tanora namagna génération Makarios jiaby ary anareo mitandregny ity fandaharagna ty amin'izao fotoana izao. Araka nambara tamin'ny voalohany igny mo natao atsika jiaby ity fandaharagna ty na ny ho afaka amonjy JMJ na ny tsy ho afaka de tsy diso anjara amin'izao fampianaragna ataon'ny archevêque amintsika izao. Iniany ary ny fizaragna fadimy amin'izegny fandaharagna zegny. Ny fanohizagna ny lioka toko 10 zay agnatrantsika lesogny amin'ny mahirika atsika zay dirantsika amin'ny toe-pagnahy tokony anagnana amin'izao pèlerinage ataontsika izao. Zegny no aroso amintsika niany araka izao itondrasan'ny archevêque fampianaragna amintsika tanora izao. Toizasika indray ary ny famakina an'izay masindahaluka ary anatin'izay koa no anambarasika ireo secret manaraka nilazaisika teo fa secret fototra hoe oka ho eglizy sika ary raha eglizy dia mivavaka ary raha eglizy dia mandalina finoana zany hoe mametraka ny Kristy ho tena eo anivon'ny fiainana fa sy zavatra ety ivelany mety amaky ny loasika ho asa loha asika zany a fa ny asa loha asika dia aoka izy aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa izy zany ny asa loha asika zegny ny finoana azy fandaliana pinoana ny maha-pèlerinage ny pèlerinage satria manabe asika Andriamanitra araky nilazaisika hoe aza misarasaraka dito faharoa koa zany fandaliana pinoana mivavaka ary dia toizasika ny fahafantarana an'ireo fisipoka maro samihafa amin'ny izao pèlerinage zao mba anabeazan'Andriamanitra asika anabeazan'ny eglizy asika ka hatonga asika ho génération Makarios ary ho missionnaire ny fanantenana momba izany indrindra dia hoy izy soa ao amin'ny teko 10 io amin'ny masindahaluka io amin'ny andininy 10 amin'izay trano idiranareo dia milaza hoe fiadanana ny eo amin'ity trano ity ka raha misy zanaky ny fiadananao dia ao amin'ny fiadanana lazainareo zay tokoa génération Makarios isika ka sy mikombona izay maha génération Makarios tadidisika sara na tany amin'ny Joffreville zegny na tany Voemara na Saivoko fa raha tena asambarana marina ny asambarana Makarios zany dia sy mikombona ny asambarana fa sy maintsy zaraina amin'ny hafa ary zay no maha-missionnaire ny fanantenana asika ka mitondra asika mizara amin'ny hafa sy mba mikombona ny maha génération Makarios asika fa mitarika asika anompo tahaka ny masin'ny Maria tadidinareo sara izay ndray nilazaiko hoe
mpanompo isika zay maha-makariosy asika mpanompo tahaka ny masiny Maria tahaka ny masim-bavy Terezy tahaka n'ireo olo-masina zay banjintsika mandritra n'io JMJ io mpanompo tahaka ny Kristy izy ny mpanompo voalohany mampianatra asika ka mizara fiadanana isaky ny manompo isika dia mizara fiadanana fa isaky ny manompa manasa vangy zany dia lasa miady ary mikorontana isaky ny manompo manasa tongotra isika mifanasa tongotra dia mifanasoa mifanatsara dia mitondra amin'ny fiadanana voalaza eto fa raha sagnatria mifanompa mifanasa vangy fa sy fanasa tongotra dia mikorontana herisetra dia ady lahy sy ady vavy ny fiainasika manontolo ka korontana eo anivon'ny fianakaviana ka fataro ary fa génération makariosika dia amin'izao indrindra ary no anadiovan'Andriamanitra ny fosika satria ao anatin'ny fosika ao ny manakorotana an'izay mbola iverenasika io ka ho indrindra ary ny vokatry n'izay fiadanana izay ary mitoera amin'izany trano zany ka mihinana sy misotroa zay misy ao fa mendrika ny karamany ny mpiasa ary aza mifindrafindra ary amin'izay tanàna idiranareo raha mandray anareo ny olona dia any zay atolony anareo ary tranony marary ka laza hoe efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra izay tokoa ny misionera ny fanantenana zay ny génération makarios ary zay no andrasana amintsika amin'izao pelerinage zao mba hamolavola sika ho mpiasa ho mpanatanteraka n'izay iraka eo anivon'ny fitondrana ny vaovao mahafaly izara ny hafalian'ny vaovao mahafaly isika ary dia amin'izay ahitan'Andriamanitra sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy dia mankanesa amin'ny toerana rehetrarehetra mba handray ny fiadanana ny olona rehetrarehetra raha sanatria araka io vaky teny io ihany toizasika kely amin'izay tanàna idiranareo kosa nefa tsy mandraynareo ny olona dia mankanesa eny kianja ka laza hoe na ny vovoky ny tanànanareo nipetraka tamin'ny tongotray aza dia aisanay sisy hoe iady izany fa anisana zany hoe ireo toetra rasy ilay fahendreny zao tontolo zao matetika ao no mampianatra asika misy fahendrena anankiroa ao za dia misy ny akondro masaka misy ny akondro loha ka mahay za mifidy iny ny aisana iny katakata zay simba iny no arina zay ary zay indikan'io anisan'io sy hoe iady anao sanatrin'izany anafoka n'io tanàna io sy fomba ny génération makarios ny miady sy fomba ny misionera ny fanantenana ny miady fa avelao aitsano poteo ny toetra rasy ny fahendreny zao tontolo zao zay mitondra amin'ireny korontana reny tsinona ny fototra ny reny fagnitoka ny zava-mahadomelina ny fizangazanganiny zao tontolo zao fantatra sika zany ary ovakisika ho aho rehefa avy eo fa amin'izao zany mitaky fanadiovana ary zay ny pelerinage alohan'ny andiniantsika n'izay fanadiovana zay ary amakisika ny afatry Jesoa mikasika an'izay dia andeha alohasika ieno hira ary ihira isangana isika ihira ary anambara an'ilay hira maha génération makarios isika indro tonga ao am-ponay ianao Jesoa ary dia malemy zay matetika tratry ny fahendreny zao tontolo zao vony fakapanainy zao tontolo zao kanefa matoky zahay fa mafisinao ny finoanay amafisinao ny hery avy aminao amafisinao lay aina ny azonay tambatemy ary dia anjaka tokoa ao am-ponay ianao amin'ny fiainanay manontolo. Zay ary no azona tolotra araka ny voalazan'ny archevêque teo dia mitaky fahadiovagna izay ka izay fahadiovagna zay no idirantsika amin'ny fandaharagna magnaraka ka dia mbola magnentagna antsika mandrakariva hagnaraka ny toy ny fandaharagna ty fa
mbola managna ny ambara amintsika ny archevêque ho toy ny zay rehetra voalaza zay. Veloma tompoko lahy, sambe tsara tompoko vavy, mandra-piono. Oy Monseigneur Benjamin Marka hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fasiram-piso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fasiram-piso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fasiram-piso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marka Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny raha-piso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio, fa ny anio ny ho avy fa tsy raha-piso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles?